tamin'androako a tany an-danitra izy tamin'ny voalohany ary tsy devoly mihitsy ny anarany tamin'izay fa anjely tao an-danitra tao fa rehefa nazery tetỳ ambonin'ny tany izy vao nomena ny ho anarana io hoe devoly na mena rana ela ary rehefa nazery izy tsy nesorina ny hery tao anatiny satria ny anjely rehetrarehetra tao an-danitra tao nanana hery daholo matanjaka amin'ny hery daholo ny anjely tao an-danitra tao fa rehefa nazera tetỳ ambonin'ny tany ny devoly a tsy nesorina ny hery tao anatiny ary zany no mahatonga azy mbola manana hery anapotehana fiainany olona ety ambonin'ny tany izy tsy mahay manisy olona fa manapotika fiainany olona afaka manao fagagana izy manasitrana fa misy fanapotehana ataony ao ambadika izay fanasitranany zay mety tsisy zaza le olona tonga any afaka manome zaza izy fa misy problème goavana mihoatra le tsy miteraka iny ao ambadika le fahasoavana ohatrany nomeny satria ny devoly tsy manisy olona fa misy takalony zay mety ho fahasoavana omeny satria izy mahay manao fagagana fa tsy mahay manova toetra ny olona anana toe-pana araka an'Andriamanitra le transformation zany tsy hainy manao azy le manova toetra fa le manasitra de manao izy le manao fagagana de manao izy fa ny mampiavaka ny fagagana ataon'i Jesosy sy le fagagana ataon'ny devoly ny an'i Jesosy maharitra tsy miverina intsony rehefa Jesosy no manafaka ary rehefa manafaka Jesosy de miaraka amin'izay ny koa ny fifalian'Andriamanitra miaraka amin'izay ny fitahian'Andriamanitra ary miova le toetry ny olona fa jereo tsara raha misy olona marary mankany amin'ny mpanompo sampy mety ho sitrany iny fa ny toetrany mbola toetrany ihany fa raha misy olona marary tonga manantona an' Jesosy sady sitrany izy miova fo hovain'Andriamanitra ny toetrany zany hoe samihafa mihitsy izay zavatra izay ka izay mission ny Jesosy izay sy ny mission napetrana tamin'ny apôstôly ary mbola tohizany mpino tohizany fiangonana io ny resantsika androany alina eka raha misy mpanompon'Andriamanitra ankehitriny nosorana pastera nosorana évangéliste nosorana apôstôly nosorana olona nosorana diakôna nosorana mpianatra ny antony nanosorana an' Jesosy tsy le titre hoe za mpisorona be za zanak'Andriamanitra za ohatr'izao tsy titre fa asy ka raha misy olomba ositra ao anatin'ny fiangonana de mitaky asy zay ositra zay fa ny problème misy ankehitriny madame Josiane de le titre ny tena zava-dehibe amin'ny olona hoe za diakôna za tsy maintsy ajainareo za ohatr'izao za pasteur le asa tsy tena hita fa le titre ny tena hita za lo olona atahorana mihitsy raha voe lo olon'ny fiangonana atahorana mihitsy hoe diakôna iny atahorana mihitsy hoe iny pasteur iny fa le asa tsy tena hita le asa nanosorana azy io asa io anefa ny tena nanosorana an'le olona ary le ositra hery eka am'izao fotoana iainantsika zao no tena anosoran'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra maro satria am'izao fotoana iainantsika zao ihany ko no voalazana baiboly hoe kely sisany andro ny devoly a ary de romotra sy tezitra izy miaraka amin'ny fahatezerana lehibe tokantrano maro nipodika am'izao fotoana zao hidirany devoly misy mpivady ane madame Josia tsy tokony hiady mihitsy milamina be fa tampotampoka eo miady zany de tsy mifanaraka tsy mifampiteny ao anatin'ny 5 andro rehefa avy eo misaraka de ny anankiray moa mijanona tsy manambady fa ny anankiray manambady olon-kafa any ambadika any zay ny zava-misy rehefa manantony olona reo anefany a tsy vitsy tamin'ireo anabavy no sarabady reo na reo rahalahy alan'ny vadin'ireo nananroka ny vadin'ireo no nisy devoly tao anatiny nanapodika an'le tokantrano zany hoe tsy fanahinin'ireo olonareo mihitsy no niady madame Josia fa misy hery ao anatiny misy devoly ao anatiny izay mitondra an'le fisaraha-panambadiana satria romotra ny devoly am'izao andro farany zao inona ny mission any mpanompon'Andriamanitra inona ny nanosorany Jesosy azy tsy le hoe hitondra an'le anarana pastera tsy hoe hitondra anarana le olona tsy hoe hitondra anarana diakôna tsy hoe hitondra anarana mpianatra fa nafaka ny olona azo ny herin'ny témoignage. Ia, zava-dehibe pasteur Isidore zay fanazavana nentinao teo zay a ary tsy vitsy amin'ny olona ihany koa pasteur amin'izao vanandro ianantsika zao a no ao anatin'ny aretina ao anatin'ny fangirifirina ao anatin'ny fanaintainana ary misy amin'izy ireny raha mpiandraikitra mihitsy any amin'ny
toeram-pivavahana misy azy ihany a tsy vitsy amin'izy ireny ny mpiandry tsy vitsy amin'izy ireny ny dekona kanefa ao anatin'ny aretina ary ny zava-misy pasteur be da be amin'ireny olona marary ireny a be da be amin'ireny olona manana fiainana mikorontana reny korontana tokantrano reny pasteur no tsy mahalala hoe asana devoly ane ty mahatonga nyity problèmako ty ary asana devoly ane mahatonga n'izao aretiko zao satria rehefa mandeha eny amin'ny toeram-pitsabony eny izy a mety mahazo fanafody mahazo tsindrona de mety calmant fotsiny no asan'izay fanafody zay kanefa rehefa aveo a miverina marary indray tahaka nyty renim-pianakaviana anankiray ty a izay narary ary tena narary mafy mihitsy ary rehefa noentina teny amin'ny hôpitaly teny de rehefa nitsapaina ny tensiony a 6 zany olona manana tension 6 zany pasteur efa eo ambavahoana ny fahafatesany zany olo zany ny zava-nisy tamin'io renim-pianakaviana io anefa rehefa nody taty an-trano satria nilaza ny mpitsabo hoe oetimody izy de meo azy avokoa ny sakafo tiany hoanina satria efa tsy namana tsony izy tao anatin'izay indrindra nefa rehefa tonga le mpanompon'Andriamanitra ny vavaka ao an'io renim-pianakaviana io a akory ny agagahan'ity renim-pianakaviana ity fa tsy aretina hoe aretina tsotra kainy na amparary azy nampidina ny tosi-drany nampiena ny tensiony fa devoly mihitsy ny tao anatin'io renim-pianakaviana io fa namalotony ranon'olona mba hampikorontana ny tokantranony ary mba hampisaraka an'izy mivady ary mba hahafaty an'io renim-pianakaviana mihitsy ka be da be pasteur ny olona manana an'izay tranga izay a tsy mahafantatra izy hoe misy fanahy maloto ane mahatonga ny tokantrano mikorontana ny devoly ane ny mahatonga ny vadiny tsy tia azy ny devoly ane ny mahatonga ny vadiny makahala azy tsy manome vola azy intsony a ny devoly ihany koa ane ny mikiky ny fahasalamany a be da be ampino tsy mahafantatra an'izay zavatra izay a kanefa rehefa manantona an'Andriamanitra izay olona izay ary manantona mpanompon'Andriamanitra araka n'le voalazan'ity andin-tsoratra masina ity satria Jesosy mpanao soa olona ka rehefa manantona an' Jesosy le olona manana izay aretana izay miaraka amin'ny etaeta tanteraka dia afaka tanteraka izay olona izay ary voninahitra ao an'Andriamanitra moa fa sitrana tanteraka izay renim-pianakaviana izay a hatramin'izao pasteur ny zavatra mahavoafitaka ny olona indraindray izy mivavaka de tsy mino izy hoe zahavy efa mivavaka de mbola azo ny devoly kitikitiany zahavy efa mivavaka de mbola devoly zao mamparary azy ao zahavy efa mivavaka de mbola nanany devoly fahefana ary enandray le toriteny reny any ko no mahatonga azy tsy mino fa devoly no mahatonga le problème satria ny toriteny reny a toetry ny mampahery azy mandalo ady anao io fizantoetry mahazo anao io devoly tsy manana fahefana aminao zany nefa efa ao anatin'le olona mihitsy ny devoly manoloana ny fanompona zay apetraky ny tompo amiko mandray olona isan'andro ao amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo koa tsy apasika majanga be mpanetretena moa no ilazana an'izay fa isan'andro misy olona foana maro dia maro raha farafakeliny 5 na 4 farafakeliny indray andro no raisiko manantona eo amin'ny birao fa ny ankabeazan'ireo olona reo dia olona efa mivavaka daholy efa manana an' Jesosy any anatin'ny fony nefa rehefa ivavahanao dia misy devoly mivoaka any anatiny tsy resaka imagination zany tsy resaka fiction zany resako zany fa zavatra hita maso ary mpanompon'Andriamanitra maro miara-miasa amiko mandroka an'ireo devoly reo dia miara mahita an'izay zavatra zay misy fizarona vavolombelona anankiray ho alefa amintsika eo rehefa aveo mission zay nataoko tany Tuliara rehefa aveo dia omenantsika eo mandritra ny 10 minitra zay fizarona vavolombelona zay ity vehivavy ity dia vehivavy efa nivavaka tao anatin'ny fiangonana zay nitondran'ny ray aman-dreniny azy hatramin'ny mbola kely nefa teo amin'ny 17 taonany dia nibontsina ny kibony dia jerena tsy zaza le izy fa kibo be fotsiny fa tsy zaza nanalana rano tsy fantatry hoe 5 litatra na 4 litatra fa izy mbola mitantara azy rehefa avy dia inefatra nanalana rano tao analana rano zany dia mena le rano tena manao ny dokotera
fa rehefa avy eo miverina mibontsiny indray rehefa afaka andro vitsivitsy ty tatahana indray analana rano de mieny de mibontsiny indray efa inefatra de izy io anefa efa mivavaka foana mivavaka foana de sady mivavaka izy no mitenin'ila hoe io olona ny nanao an'io fa tsy afaka io raha tsy olona koa no atonony le olona atonony io manko mpanompo sampy moaso izy sika eto mahajanga de nandeha tany amin'ny moasy izy de ozy ny olona misy tromba te hipetraka aminao fa mila ekenao io de nekeny le izy de nividianana lambahoany sinsisa de nikarakarainy fa rehefa avy eo tsy nahasitra anazy akory le izy de rehefa avy eo izy resy lahatra nivavaka de tonga tao amin'ny trano fivavahana vaony oloko tao Tuléar raha ivolana ny missionko tany Tuléar tamin'ny taona roa taona lasa angamby izy iny raha tsy diso any de hitako izy ao anatina fotoam-pivavahana rehefa mandeha le délivrance matanjaka vavaka enjana aorinan'ny toriteny misy olona nanany any indray mandeha manko momba n'le vavaka enjana io entre parenthèse kely fa ilainao anatin'ity fanazavana ity zay nisy croisade natao zany de mametaka afisy eny amin'ny arabe ny raha lahy de misy soratra vavaka enjana amin'le afisy ty izy le olona aiza koa misy vavaka tsy enjana zany ty zany enjana de aiza misy vavaka tsy enjana fa misy olona ihany mivavaka fa valin'ny devoly de daroan'ny devoly rovitra ny akanjo mampiandry azy rehefa avy eo tsy enjana le vavaka za efa nahita olona nanala devoly ny sotomin'ny devoly ny patalohany za efa nahita pastera rovitra ny robe pastorale nandroka devoly inona mahatonga zany tsy enjana le vavaka fa mbola nahery vaika ny devoly na maly za efa nahita olona nandroka devoly ny fampitolomany devoly tao de niady tao fa misy ny atao hoe vavaka enjana mahery vaika kokoa Jesosy misy fotoana voalazan'ny baiboly mihitsy hoe nivavaka mafimafy kokoa izy zany hoe samy manana ny lentany io vavaka io samy manana ny degreny sy ny avony io vavaka io fa ny olona tsy mahafantatra de miteniteny mamela azy tompo eka tratrana vavaka enjana ty vehivavy anankiray ty tany Tuléar de midiridiry fotsiny ny voamasony diridiry fa izy tsy mety afaka mihitsy isaky misy vavaka délivrance metsika devoly izy fa tsy mety afaka ary misy karazan'olona ohatran'izany isaky ivavahana izy metsika devoly foana fa izy tsy afaka mihitsy mihetsika devoly foana fa izy tsy afaka mihitsy mandavataona zany de efa mahazatra ny olona mahita anazy mihetsika devoly eo foana efa menatra izy efa complexe izy isaky misy fotoam-bavaka de efa menatra anao hetsika devoly etondray androany fa izy tsy afaka mihitsy hitako vehivavy eo misy ny telo faran'izy nanantona zany pasteur izy manana problème ohatran'izao fa nga ianao tsy be voka ao izy fa be ekipe fotsiny fa tsy be voka de nanapa-kevitra ny vavaka ho azy mivereny anao rapitso fa hivavaka mafy androany alina mivereny anao rapitso de mivavaka koa ianao any an-trano de rehefa niverina izy rapitso mivavaka mafy nangataka hery avy amin'Andriamanitra nangataka ny fansorany fanamasina de ny ana tamiko izy ny apitsony iny eo amin'ny birao za pasteur izy mahitanao fa mangovitra sady avo mahitanao izy pasteur satria nivavaka enjana tamin'ny alinika nandray hery tsara avy amin'Andriamanitra de tsy zaka le zavatra ny anatiny fa nivavahana izy tamin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tao anatin'ny atsasakadiny teony hoe zay vavaka enja zay niena teo ny eo ny kibony ndao arahantsika zay arabanao amin'ny anaran'ny tompo fandarana vaony oloko no hitanao amin'izao fotoana izao raha ny baiboly de manambara atao amin'ny asan'ny apôstôly toko 70 de zao no voasoratra ery amin'ny andininy fa 8 izay no soran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery sady nandendenanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy ho hitatsika ato anatin'ity fandaharana ity ny tena asan'i Jesosy baiboly de milaza fa i Jesosy de mpanafaka ary ozy hoe raha ny zanaka anao nafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo matetika nefa tsy hitatsika ary tsy tsapatsika tsy reatsika mihitsy eo amin'ny fanimpona zay ataotsika zay zavatra zay anefa mahita ary matsapa ary milaza ny zavatra efa hitanay sy renay zahay